Dia inany koa ny vadiantsika eo amin'ny pejin'ny Toekarena manoloana ireo fanontaniana sy fanahina maro mbola mipetraka mikasika ny orinasa fitrandrana Ambatovidy misy varavarana misokatra totosaina etsy amin'ny Gare Soarano nanomboka ny 7 ny volana Jona lasa teo. Fotoana izay ahafahan'ny daholobe mahafantatra bebe kokoa ny orinasa sy ny asa izay ataony. Nanomboka ny volana Aogositra 2024 dia mitotongana hatrany ny vidin'ny kela eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay manodidina ny $20 eo ny tonne. Maro amin'ireo kompania mpitrandrana araka izany no misedra olana ankehitriny, anisan'izany ny orinasa Ambatovi. Nidina dia nidina tokoa ny vidin'ny kela ary nanomboka tamin'ny 4 ny volana Aogositra 2024 izany fidinana izany, nidina tany amin'ny $20 tany ary mandrakity ny androany dia tsy nihetsika ao amin'izay $20 zay fa dia miampy kely na midina kely eo foana ary dia mazava ho azy moa izany amin'ny fotoan-tsarona tahaka an'izao dia tsy maintsy mandray fepetra isan-karazany, tsy maintsy mametraka tetikady hiatrehana satria amintsika amin'ny teny izao dia ny 720 isan-jato ny orinasa mitrandraka ny kely dia maty antoka daholo ary ny tetikady amin'ny fotoana tahaka an'izao dia mitovy daholo ny amin'ny orinasa fa tsy hoe an'Ambatovi irery akory dia tsisy afa-tsy ny fampidinana ny maso-karena zany. Maro ireo liana ahafantatra bebe kokoa mikasika ny orinasa Ambatovi. Ny mpianatra no tena betsaka amin'ireo tonga mitsidika ny varavarana misokatra izay tanterahana etsy amin'ny Gare Soarano nanomboka ny 7 ny volana Jona lasa teo. Bayenay fotsiny hoe mozika izay tsy manana momba ny anona misy ny Ambatovidy ohatran'ny akaresinafinaritra satria sanatanana zavatra Inona izao no atao hoe zavatra mbola tsy andrika aloha dia andrika ao anatin'ny erikan-drano? Fomba fanodinana an'ilay kela sy kopany. Anisan'ny fanontaniana petraky ny maro ihany koa ny mikasika ny tamberim-bidy iray isan-jato alohan'ny Ambatovi amin'ny fanjakana. Tamberim-bidy izay marihana fa alaina amin'ny vola maty. Iray isan-jato dia io ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe redevance minière ary ny ray isan-jato izay dia alaina amin'ny vola maty na ny chiffre d'affaires. Tsy izay fotsiny no vola efain'ny orinasa tahaka an'itony fa raha ohatra zao ka maka ny vola aloha avy amin'ny tombony dia eo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 520 isan-jato amin'ny tombony no efain'ny orinasa mpitrandrakarena kibotany bavina be tahaka